Nisy avis d'appel à manifestation d'intérêt nataony tompony andraikitra avy eo anivony ministère-panjakana zany ministère d'État misahana ny fanajarinany tany aménagement du territoire sy ny équipement zany na ny fampitaovana zany tamin'ny 10 févroary tao no nivoaka ilay annonce zany ary rehefa nivoaka izay annonce izay tondra ny laharana zany avis d'appel à manifestation d'intérêt numéro 01 par MEPP ATE FOMP -15 personnes responsables des marchés publics zany le zany tena hoe ministère d'État chargé des projets présidentiels de l'aménagement du territoire et de l'équipement mihitsiny zany ka ao anatin'io avis d'appel à manifestation d'intérêt io zany de voalaza mihitsiny hoe relatif à la présélection d'un partenariat public-privé, zany hoe PPP zany, pour la meilleure exploitation des principaux aéroports de Madagascar, prioritairement ceux d'Ivato et de Nouspe. Zay no anatin'ilay avis d'appel à manifestation d'intérêt zay natao zany nosoniavin'ny ministre Rivo Rakotovao tamin'ny faefatra ny volana febroary zany ary nivoaka tao anatin'ny gazety zany tamin'ny fadimy volana febroary lasa teo. Io le natongako ny tenanareo ampaninona lakilo satria zava-doza raha ity no mitranga ary mahatonga amin'ny tenanareo hoe mandeha somary antsokosoko ny fikonkononan-javatra hafa ataon'ity fitondram-panjakana ity ka mila manaytaitra tsika vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny satria raha trangatrangan-javatra tahaka itony no tanteraka de tsy maintsy hivaravaraontsana ihany tsika rehetra ao anatin'le izy zany hoe olozy ty fandehan-draharaha ty le izy mantsy zany de voalaza zany ao anatin'le araky ny fa nambarako aminareo aloha ny teboka voalohany indrindra izay ambaratsika de ny hoe aza donona fa avis d'appel à manifestation d'intérêt natao hitantanana zany any seranam-piaramanidina Ivato sy Nousbe le izy teneniny teto mihitsy hoe principaux aéroports de Madagascar prioritairement ceux d'Ivato et de Nousbe reo nefa no aéroport na seranam-piaramanidina iray sampirenena zany eto Madagasikara. Ty aloha ny zavatra voalohany zany tena tiatsika ambara ao anatin'izay. Ny Adema no nitantana ny aéroport misy 12 teto Madagasikara hatramin'izay. Ny aéroport de Madagascar zany société d'État io aéroport de Madagascar io. Amma société d'État zay zany de izy no nitantana an'le seranam-piaramanidina. Zay mariako tsara fa raha ny situation andreo seranam-piaramanidina misy 12 manerana ny Madagasikara ireo roa ihany ny tena mba afaka miodina zany mamelo tena de Ivato sy Nousbe justement ary Ivato sy Nousbe no mamelona andreo aéroport folo hafa zany ao anatin'le ataontsika hoe aéroport rehetra manerana ny Madagasikara tantany ny aéroport de Madagascar na ny Adema zany hoe raha ohatra zany ty fikasany fitondram-panjakana ity de hoe omena an'izay orinasa mamaly an'ilay appel à manifestation d'intérêt ny fitantanana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nousbe de hoe sorona zany ny fitantanana andreo seranam-piaramanidina madinidinika manerana ny Madagasikara aiza no afahan'ny Adema mitantana zany hoe raha tsorona manko zany de hoe esorona amin'ny Adema nge zany ny fitantanana an'ilay aéroport fa omena orinasa tsy miankina ao anatin'izay mody lazain'zareo partenariat public privé zay de miasa ny fantaniko de zao raha hoe sorona amin'ny Adema le aéroport anankiroa le seranam-piaramanidina anankiroa zay mba mamelona an'le folo hafa de hitan'ny avany eo ozy ny fitenenan'ny tanora zay le folo hafa sy ny Adema satria na le aéroport madinika reo range tsy mahavely teny na ny karaha mampiasa ao anatin'ireny seranam-piaramanidina kely reny range tsy voalohany le seranam-piaramanidina fa reto le goavana be de Ivato sy Nousbe no mamelona andreo aéroport reo ka raha esorona amin'ny Adeba zany le aéroport anankiroa de raha zoina zany ange de ikatona nefa rahan'le aéroport rehetra manerana ny Madagasikara de zao ny tiako antanina vo eo nefa sika miazakazaka manasony hoe fifanarahana partenariat public privé natao tamin'ireo mpandraraha manana orinasa na manana unité de production zany any Antsirabe de hoe amelomana indray ny aérodrome ny Antsirabe zany kanefany
zany kay ny zavatra mitranga le serana ampiaramanidina kay zany efa baraingo be ahoana ny mbola hoaviny le hoaviny le serana ampiaramanidina ndray mihitsy nametrahantsika fanontaniana hoe isa nigéria azy satria ny adema zay nigéria azy tsy avita igéria an'io tsy avita hitantana an'io aéroport intsony raha ireo aéroport intsony raha ohatra ka tanteraka tsy avita appel à manifestation d'intérêt nataony ministre Rivo Rakotovao nampanaovy ny ministère hoe chargé des projets présidentiels moa zany le izy fa ataony Andriamatoa Rivo Rakotovao zany izy no miandraikitra azy zany zay ny fanamariana voalohany. Fanamariana faharoa de ity 5 volana febroary le fanambarana no mivoaka gazety le avis d'appel à manifestation d'intérêt omaly le izy no ny farany fa teo anelanelany 5 volana febroary ka hatramin'ny 7 volana febroary de io indray mandeha io ihany no mba nivoaka tan-gazety io avis d'appel à manifestation d'intérêt io. Inona ny antony zany? Mody tsy maintsy avoaka fotsiny aloha ho karazana endrika ivelany fa sao de say sanatria mivava mitendray aya tsy havanana efa misy konokononina tiana omena azy any fa mody hoe endrikendria saromana endrika ivelany appel à manifestation d'intérêt maninona moradrana manana ny lanjany tsy mivoaka isanandro le antso amin'ny gazety zany ahitany rehetra azy izy milaza antsika fa garantie fa samy nahitany le gazety daholo vao tamin'ny 5 volana febroary ireo société zay mba mety concerné manerana n'izao tontolo zao ba non indray mandeha ihany nivoaka de mampime le izy mampime ozy ny fitenin'ny tanora fa tsy nisy suitiny ntsony nefa nitapitra le izy tamin'ny omaly tapitra zany le fepotona afahanao manao an'le manifestation d'intérêt anao filazana hoe za de lina amin'ny fitantanana andreo serana ampiaramanidina ireo roa zay. Lafin-javatra fahatelo société d'état ho ihany orinasa-panjakana ny aéroport de Madagasikara na ny ADEMA midika ve zany zay fa hotsoahana amin'le fanjakana zany ny fitantana hotsoahana amin'ny orinasa-panjakana zany ny fitantanana ny aéroport goavana indrindra eto Madagasikara de ny serana ampiaramanidina Ivato sy ny serana ampiaramanidina Nosbe raha hotsoahana amin'ny ADEMA zany inona zany sisa ny antom-pisiny le ADEMA igérean'le aéroport folo izay tsy afaka miodina amin'ny teny any akory de ny fanjakana indray ve ny subventionné andreo satria zao ny fanontaniana iza milaza anareo fa le compagnie na le na le orinasa izay mety olina amin'ny fitantanana ny Ivato sy Nosbe de anaiky ny fepetra hoe rehefa mitantana ny Ivato sy Nosbe anao de tsy maintsy mampiodina na mamelona zany amin'ny alalana subvention satria mena tsetsim-bola nge zany le serana ampiaramanidina folo hafa izy nge anao business ny asanao zay mahasamy hafa ny hoe fanjakana orinasa-panjakana mitantana an'io de ny ADEMA zay tsy maintsy mampiodina nylay serana ampiaramanidina service public natao fa tsy marina fa mety hoe mitady vola izy fa ny tena mibaiko azy voalohany aloha de hoe tombotsoam-bahoaka fa ianao ve de mietrehitra fa compagnie privée de ny zavatra ibaiko azy de ny tombotsoanao vahoaka malagasy mais non zavatra mamaiky azy aloha de hoe ok vonina hitantana ny aéroport Ivato sy ny aéroport Nosbe fa ohatrinona ny mety ho vola azy koa raha ohatra ka mitantana an'io zay ny kajikajy ny mpandrara rehetra manerana n'izao tontolo zao ary ny teratany sinoa sy ny TSR zareo frantsay amin'ny alalana aéroport de Paris management na ny ADPM no efa lina sy ny mivezivezy ny konkonina nankadone teny amin'ny serana ampiaramanidina Ivato teny anivon'ny ADEMA hoe ahoana ny resaka piasa ahoana aisany mety ahitana tombotsoa anatin'le izy inona ny tiny ny fitondram-panjakana atao anatin'le izy ho privatisena ve zany ny gestion ny aéroport raha ho privatisena ny gestion ny aéroport de ahoana ataovy mazava tsara aloha hoe ray satria mitaitaina le piasa ahoana ny fandehan'ireo piasa ireo zany le piasa ny ADEMA reo raha ho privatisena ve de leo piasa ve ho voatazona zany hoe misy fepetra ve amin'ny piasan'ny ADEMA izay miasa ao ihany tsy maintsy tazomy le compagnie vaovao fa mazava ho azy aloha zany fa tsy ho ADEMA tsony ny tantana azy or ireo piasa rehetra ireo piasan'ny ADEMA de makaiza zany ireo piasa ireo ho engagen'le société vaovao indray ve de lasa piasan'le société vaovao zay andray an-tanana ny fitantanana an'le aéroport sa ve miala daholo reo mitaitaina zany piasa ary ny tena gaga ao anatin'le raharaha de hoe tany anaty gazety ny piasany nahita hoe ohatray to misy avis d'appel à manifestation d'intérêt mikasika ny fiainatsika zay fomba fanao an'le fitondram-panjakana izay hoe tsy ampahafantarina le concerné fa atao devant le fait accompli efa vita ny zavatra vao hoe io ny anareo hoe tikano zany ny tiana atao anterisetra zany ny tiana atao na forcine zany ny tiana atao tsy ampahafantarina le piasa
de mitaitaina sobakaka mandram-bodirina ozy ny fitenenan'izay le inona moa izy teo sobakaka ambodirina fa tsy hoe mandram-bodirina sobakaka ambodirina le piasa am'izao fotoana izao tsy mahafantatra mihitsy zany ny hoaviny hoe inona ny tranga rapitso afaka pitso. Dimanjato ane mpiasa ny aéroport de Madagasikara dimanjato ary ny 900 am'ireo mpiasa ny ademar eo de eto Antananarivo avokoa. Zany ny tiako tenenina ao anatin'izany tsy azonao maivamaivanina mihitsy hoe ahoana no avin'ireo mpiasa ary maninona koa moa ministèran'ny aménagement du territoire no miresaka manao an'izany projet zany ary Andriamatoa Rakotovao manasoniany le projet. Raha ny tokony ho izy de eo ambany fiahiny ministèran'ny fitaterana ministère des transports zay ny ministère de tutelle nio aéroport de Madagasikara. Dikan'izay zany mety ho apetraka hoe projet présidentiel le izy de zay ny mahatonga ny hoe ministèran'ny ministèram-panjakana no mendraikitra azy. De eo am'izay tsika le hoe fa tsika vahoaka malagasy na tsy mba manana droit tsy mba manana zo amin'ny maha-olo-pirenena tsika mahalala n'izay fandehany ataovy mangarahary ampafantary aloha voalohany indrindra ireo mpiasa inona no avin'ireo mpiasa ireo inona marina ny tena tediavinareo satria hoe meilleur avis d'appel d'offre avis d'appel à manifestation d'intérêt le izy pour la meilleure exploitation des principaux aéroports de Madagascar notamment zany prioritairement ozy nosy be sy hivato. Zany hoe tena fitantanana mihitsy ny asan'ny adema mihitsy zany ny tian'io ministèram-panjakana io omena olo-kafa de ity fa efatra manarakarak'izay izay tena tiany tena tokony ampitsangam-bola atsika rehetra. Mazava ho azy ripianao anjaina fa tsy misy compagnie malagasy tsy isy orinasa malagasy anana plus zay manko ny zavatra angatahanao anatin'le appel d'offre. Raha somariako tsara ty zany le izy. Pour remplir correctement sa mission, le candidat exigible devra être une société légalement constituée et avoir un minimum de 10 années pleines d'activité dans la gestion, l'exploitation, le développement et la modernisation d'aéroports internationaux. À joindre aussi les copies des 5 derniers rapports annuels. Mila manana farafahakeliny folo taona activité tamin'ny fitantanana fitrandrahana sy ny fampandrosoana ary ny fanavozana modernisation seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ozy ilay orinasa izay afaka mamaly an'ity appel d'offre ity de zao ary ny fanontaniana tiako apetraka amintsika ry mpiaino ajaina dikan'izay zany mazava be manko société malagasy anana plus de 10 ans d'expérience izany amina gestion d'aéroports internationaux. Société malagasy kely anana expérience amin'ny fitantana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ary seranam-piaramanidina iraisam-pirenena no tantanana. Dikan'izay tsy natao amin'ny malagasy indray le avis d'appel à manifestation d'intérêt fa natao an'ny vazaha indray zay no mahatonga ny hoe ny aéroport de Paris ny finoany efa miodiody ao. Inona ny vahiny ray zany le mba fananana nandeha ary aza donona fa ny adema tompoko de orinasa nandeha tsara ary tsy perte fa bénéficiaire zay amin'ny exercice-ny tsy maty antoka zany ka hoe tsy mahay mitantana nge le fanjakana na tsy mahay mitantana nge le malagasy ao anatiny bénéficiaire na aéroport de Madagascar na ny adema ny orinasa io zany ny tiana teneniny mampidibola zany io zany hoe tsy hitatsika zany zay raison manamarina an'izay fa ny tena marina de tahaka an'izao ary tia loharanom-baovao mari-potitra vokatry ny investigation izay natao no nazahoana nyty vaovao lasaiko anareo manaraka ity de ho hitanareo tsara fa somary mitsangatsangana ihany ny volony tena ao anatin'le izy rehefa miresaka azy zao zany ny zavatra nitranga tamin'ny vanim-potoana ny fitondrana tetezamita de nisy fifanaraha-piaramiasa saika natao tamin'ny orinasa kolasy niaraka tamina compagnie goavana be teo amin'ny sehatry ny ataontsika hoe asa vaventy zany fa amin'ny resaka téléphone mobile ihany koa de ny bouygues fa fantaratsika azy miaraka miasa amin'ny kolasy
boiky zany moa zavatra multinational zany any France no tena ahitana azy fa matanjaka izy zany ary manana branche be da be ohatra ny reny hoe reny société isan-karazany compagnie français isan-karazany de manana branche ohatra ny hoe manana branche amin'ny travaux publics manana branche amin'ny ingénierie manana branche amin'ny resaka téléphonie opérateur mobile téléphonie mobile manana branche amina resaka média na communication ohatran'izany de ohatran'izay ty boiky ty de boiky zany miara-miasa amin'ny kolasy Madagasikara raha ny fantatra tamin'ny vanim-potoana ny teteza mita saika tsy hoe saika fa nisy fifanaraha-piara-miasa natao zany hanomezana zany any kolasy miasa fanitarana ny seranam-piaramanidiny vato ary loharanom-baovao mari-potitra ihany koa na renesan'ny tena fa tanoany amin'ny fiandohany non faraparan'ny taona 2024 tany mois d'octobre angamba na mois de novembre izay de tonga teto Madagasikara ny PDG na ny président directeur général ny kolasy satria frantsay io orinasa frantsay io nijery an'ilay hoe ahoana amin'izay ny anaovana ny asa fanitarana nyity seranam-piaramanidina ity de ny fifanarahana io efa nazavaiko anareo teto ho an'izay mety afaka manaraka an'izany ho an'izay mety afaka matadidy an'izany zany na malala amin'ny ankapobeny hoe ny zavatra saika nataon'le kolasy zany tamin'izay fotoan'izay dia tedikasana BOT otsika amin'ny teny vahiny le filaza azy BOT zay teny anglisy any dikan'le BOT de build operate transfer zany hoe manao construction le olona de manao opération zany hoe izy zany no mitandra ohatra zany hoe zako zany manana compagnie za zany ohatra ny kolasy de za zany mamboatra n'le fanitarana n'le seranam-piaramanidina de za aloha no mitrandraka ny seranam-piaramanidina io mandritra ny vanim-potoana ohatra hoe 12 taona na 20 taona de rehefa vitsy zay fitrandrahako izay miverina ny volako zany satria tsy mandoa vola ny fanjakana fa enao orinasa izay andehanao an'le fitrandrahana ny manamboatra n'le seranam-piaramanidina de rehefa tapy zay de transférenao am'izay zay le farany hoe transférenao na averinao ampitainao am'izay zany amin'le fanjakana malagasy no tompony io seranam-piaramanidina io ny tombony am'izay de ray tsy voatery manambola zany ny fanjakana nefa afaka mba manavao seranam-piaramanidina tsara tahaka ny seranam-piaramanidina rehetra manerana n'izao tontolo zao mba mahafinaritra satria ty antsika ty nge de efa mahamenatra de faharoa manarakaraka izany mba hoe ihany koa hoe miodina zany le orinasa fa tsy maintsy mijanona ho an'ny fanjakana malagasy ihany ny fananana rehefa avy eo zay le hoe build operate transfer zany hoe BOT zany ny système saika ny fanarahana tamin'ny kolasy tamin'io resaka aéroport divato io de zao ary ny zavatra antranga tonga ty fitondrana ankehitriny ty zay zany efa zay saika antranga efa tonga taty mihitsy zany loharanom-baovao mari-potitra nafantarantsika an'izany vokatry ny investigation niarahana tamin'ny namana mpanao gazety tao amin'ny brigade des journalistes d'investigation tonga teto mihitsiny ny PDG ny kolasy de efa saika ho atao mihitsy zany efa vonina efa oke efa voasony zany fifanarahana zany tamin'ny teteza mita edray tonga ny fitondrana ankehitriny ndreo meteny encore zany notsipahany zany le fifanarahana satria manino misy orinasa sinoa linalina am'le fanaovana le izy kanefa ilay orinasa sinoa ny tena zava-doza mamohatra ao anatin'le izy de tsy manana eritreritra anitatra n'le seranam-piaramanidina fa hitantana ny tena mahamaika azy io zany hoe se coïncide daholo zany ny zavatra rehetra tout coïncide ozy ny teny vahiny de eo am'izay zany le hoe mifandray daholo ny raha rehetra mipetrapetraka daholo zany le pièce du puzzle ozy ny teny vahiny eo am'izay zany tsika mahita an'le fanambarana natao tamin'ny gazety io avis d'appel manifestation d'intérêt zay somary nangingina ho ary tsisy taitra am'le izy fa rehefa tena maheno vokatry ny fanadiadiana ary naheno ny fitarainan'ireo mpiasa maro ao anatin'ny adema hoe zao nge madany lalatina ny magravy an'ity raharahana ity de tsy maintsy mitsangana ny tena mialerteny rehetra aloha alerte maximum ozy ny namako atao anatin'ny message ato alerte maximum izy ty le retsy fa ho vahiny daholo ny andray ny zavatra rehetra goavana eto amin'ity firenena ity misy teratany sinoa am'izay zany te hikitikitika an'ilay seranam-piaramanidina izy tsy amboatra fa tonga izy de hitrandraka de asa le retsy zay fifanarahana tao fa de na aton'ny fitondram-panjakana Rajaonarimampianina zany aloha le fifanarahana saika natao tamin'ny kolasy
tsy manana aéroport tsara tarehy ndray zany loatsika fa raha misy aza ny extension an aéroport zany de efa baraingo be ny apetratsika eo satria aza donona fa nambarana Andriamatoa Rajaonarimampianina io tam'le resaka hoe seranam-piaramanidina tany Atsirabe roa andro lasa izay de hoe atao alohan'ny farany ty taona ity koa ny asa fanamboarana zany ny seranam-piaramanidiny Ivato. Ahoana ny fandehany zany manoloana antony avis d'appel à manifestation d'intérêt izay iantsona société vahiny mazava ho azy zany exploiter le seranam-piaramanidinao ty. Ahoana ny fandehany zany? Mila mangarahara ny vahoaka malagasy lazao ze marina inona ny tianareo atao omenareo ny vahiny zany le seranam-piaramanidina ve inona ny takalon'izay fa maninona no ny ademany trandraka tsara n'lay aéroport no hoe sorina aminy zany fa omena vahiny fa nga de tsy misy vahaolana fa tsy ny privatisation sady privatisation amin'ny endrika mody hoe partenariat public privé nge fa privatisation nge zany dikan'izy raha voesorinao amin'ny fanjakana ny fitantanany de omenao ny vahiny fa nga de tsy misy afaty zany faritra tena stratégique nge ary tena tokony anehoninao malagasy ny souveraineté anao ianao ve zao de mieritreritra amin'ny fotsy miangatra fa io aéroport de Paris io de avelan'ny français ho exploitena américaine na ho exploitena asiatique na exploitena allemand mais non fananany io ary reniny manamarika an'le hoe souveraineté anao malagasy mbola ianao fanjakana no migere azy ianao fanjakana no manana azy anao fanjakana io inona daholo ny ao ambadika zany rehetra zany apetratsika ny fanontaniana ary tsy maintsy ampaninotsika ny lakiloha satria raha izao zavatra mitranga izao de eo am'izay le niteneniko anareo hoe vahiny daholo vahiny atrany vahiny ihany fa ianao malagasy de tompony mangatakatany ary ianao de tsy tompony ty tanindrazana nao ity intsony ndresako anareo teo ny nampimenimena sy mampiakapeo an'le syndicat ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny fananantany ny teny mihitsy nanao valandretsaka ampanao gazety mihitsy hoe misy zavatra be da be ayainay am'ty projet inona moa am'ty réforme ny politique foncière politique nationale foncière ety na ny PNF le fahafahan'le vahiny hiditra moramora ohatrany hoe amorainy ny fanjakana mihitsy amin'ny alalan'ny lalàna ny lalan'ny vahiny aka ny taninao ny lalan'ny vahiny anjakazaka amin'ny fanananao ary ny lalan'ny vahiny s'installer eto amin'ny tena firenenao ohatran'izany tenentsika zany zao de miditra eny amin'ny aéroport zany zao de efa vahiny no avela amin'ny tantana satria tsisy malagasy anana le 10 années d'expérience ao de efa vahiny zany avela amin'ny tantana vao miditra amin'ny raha misy vavahadin'ny Madagasikara nge de ny aéroport ary ny aéroport ny Ivato ny vavahady voalohany Madagasikara fa tsisy avion akoatrany any Anosy zay izy roa reo zany samy omena ny vahiny ny avion tsy hoe andeha hitotana any Morondava andeha hitotana any Atsirabe vao tonga eto Madagasikara fa tsy maintsy na Ivato na Anosy be zay ma hoe aéroport international andreo aéroport reo de zao zany ny zavatra mitranga apetrako aminareo vao miditra zany tsika eto Madagasikara vao ny vavahadin'ny Madagasikara zany de efa vahiny inona zany ny anao malagasy de miditra aty a Madagasikara indray ianao de ozy ny banque mondiale hoe ataovy réforme na amboary politika nationale ny fananantaninareo io de inona ny zavatra renao ao mora loatra ho ny vidin'ny tany eto Madagasikara mba apekary ho vidin'ny tany eto Madagasikara io fa mora loatra io ary izy 1000 francs mètre carré any ambanivohitra any le dadabe sy ny enibe sy ny taranaka faramandimbo mipetraka teo de génération et de génération tsy mahavoavidy an'le tany fa mipetraka eo fotsiny izy de tonga am'izay mpanambola avany ianao efa mipetraka teo nandritra de tsy mifiditry kafilatex io akaiky kely io akadimbahoaka ny sasany tamin'ireo tsy nanana tany tsy nanana taratasy fa efa mipetraka teo foana hatramin'izay efa nisy ranga antitra be za tenako nahita an'izany ranga antitra be zany tena nitoerana tamin'ny tsidika teny efa 20 taona ozy ny teto ary latsa-dranomaso izy nyresaka tamiko 20 taona madama zay ozy nipetrahako teto de zao zany voaroko eto amin'ny tany rava ny tranony tamin'izay fotoana izay de na zany ny fanontaniana mba tiako apetraka de zay génération ana taranaka faramandimbony fanesy teo amin'ny tany zay satria tsy voavidiny le tany ka am'izao situation zao raha tsy voavidy mbola hiteniny banque mondiale hoe mora loatra ny vidin'ny tany eto Madagasikara fa apekaro de lasa moa tsika malagasy am'le mbola mahavoazanaka atsika zany satria endrika néocolonialisme ne zao zavatra atao eto Madagasikara zao hoe fanjanahana amin'ny endriny vaovao ange fanjanahana am'izao fotoana zao tsy misy hoe tonga de tonga ianao de manao ohatrany tamin'ny andro taloha mametraka gouverneur français tsy zany fa le fanjanahana am'izao fotoana zao de le mpitondranao no manipulen'le teratany vahiny
de apekaro arony zany ny vidin'ny tany eto Madagasikara. Io arizy 2 arivo metatra toradro. Io arizy efa amiraina hoe zana amiraina ny fahazahoan'ny tantsany tany e. Mbola misy tsy misoratra amin'ny tany ihany ary misy voaroka foana hoe zay efa firy tomaty no mipetraka teto satria le mikarakara taratasy matao mpanjakana, matahotra fanjakana, matahotra birao-mpanjakana Malagasy tsy manambola raha teo ihany koa. Iza zany no afaka manao an'izany moa tsy mivahiny na apekarinao mbola 1 million azany mètre carré any tany ary akodakoda ary 1 million d'ariary zany na mbola ataonao 10 million aza de voavidiny vahiny foana io fa inao Malagasy tsy avovidy zany hoe esorina apetraka moramora ny planina samihafa hanalananao amin'ny fitandrazanao amin'ny taninao ray zay mitranga zany ary nampimenina ny inspecteur de domaine hoe fa maninona no amin'ireo 261 participants tamin'ilay mifandinihana amin'ny politika nationale mifanana tany vaovao 5 monja mba inspecteur de domaine nandeha tany iza nefa ny tsara toerana indrindra mba tokony hiaro sapiakapeo an'ny vahoaka Malagasy mova tsy ny inspecteur amin'ny fanana tany nefa de ohatrany hoe tikano sy tikano nanaovana an'le vahoaka Malagasy ho vahiny no avidin'ny taninao zany satria ary zay ny faharoa mifandray hoy zay le teneniko hoe mifandray daholo le pièce ny le puzzle amin'izao fotoana izao de mifandray amin'le avant projet na code minier no resako anareo teto ary tsy mitsahatra mihitsy ahako miteny azy io avant projet na code minier de le mametraka hoe manomboka zao ny tany manomboka zao ny mpitrandraka ny arenakibon'ny tany de tsy maintsy tompon'le tany anaovany an'izay fitrandrahana izay zany hoe tsy propriétaire na permis minier tsony zany fafana mitrandraka fa propriétaire foncier mihitsy zany tompon'le tany eo ambony anaovana le fitrandrahana any ambany any miala moramora ihany koa zany nareo tatsa satria zao ho voavidiny ane io taninao io voavidiny vahiny io tany io fa ianao Malagasy tsy mahavoavidy an'le tany ary tia ny zavatra tena misy mbola micoïncide sy mifanojo amin'izany ihany de ny fahafantarana fa hoe anisan'izay anaovana réforme na fanovana ao anatin'ny projet avant projet na code minier konokononina amin'izao fotoana izao io de hoe apekaro le frais d'administration le frais d'administration zany raha enona ohatran'izao de hoe tena zany kosa mba mety ny ataon'ny fanjakana mitehaka ary ny société civile tahaka ny hoe le association taratra ny alliance voargasy de mitaky an'io hoe apekaro ny frais d'administration fa le izy tokony asiana fanavahana hoe frais d'administration ho an'le grands investisseurs miniers de apekaro mba izy vola hiditra amin'ny Malagasy fa ho an'le petite mine le orinasa madinidinika salatsalany mba mitandraka n'le arenakibon'ny taninao zany finoanao tsikelikely tena famonona le mpandraraha mihitsy ho tiana atao io atao mpambaray mitovy zany ny frais d'administration ho an'ny petite mine sy ny grande mine nefa le petite mine Malagasy ny tena manao azy mamelona fianakaviana firy efa nyresaka anareo fa amin'ny tapitrisana ane fianakaviana miaina sy mivelona manodidina ny resaka fitrandrana arenakibon'ny tany madinika vato zany fa le andrenakibon'ny tany goavana be takany hoe gaz takany hoe pétrole takany hoe ilménite sy ny sisa reny ange tsy maintsy grande mine ary extraction industrielle daholo tsy maintsy zavatra goavana be fa madinidinika zany le petite mine zany mitrandraka vato sy ny sisa ino ny ataony tovy traitement zany amin'le grande mine nefa ty petite mine ty Malagasy daholo rery vahiny daholo ka ianao efa nahita orinasa mitrandraka arenakibon'ny tany vavety na grands investisseurs miniers ka gasy tsy nahita zany ianao fa vazaha daholo Madagasikara oil zany nge Exxon Mobil zany nge QMM na inona moa izy teo ary na fansi mainty any Tolaniaro Ambatovy zany hoe Sherita vazaha daholo ane zany tsy misy Malagasy zany na ray aza alany tsikelikely aminao ny fanananao ry Malagasy io alany tsikelikely aminao ny mba fahafahanao miaina malalaka amin'ny taninao zay le zavatra mitranga am'le hoe avant projet na code minier de natsona zany ny société civile hidinika gaga ny mpandraraha madinika hoe fa maninona zahay iny tsy atsona fa ny société civile ndray zahay mpandraraha madinika petite mine satria Malagasy ve de atao anjorombaly sahirakirany moa tao amin'ny ministère de zareo nge natsona satria zareo ny tena mahalala an'le izy iza moa mahalala an'le fitrandrana mihoatra amin'ny petite mine zay mandeha mitrandraka any ambany ravikazo any sur le terrain tsisy ratsy le tsy misy maratsy le fangatan'le société civile fa tsy tsara toerana no ny tena mpitrandraka ny société civile ahafantatra hoe zao ny tena tokony anaovana n'ity réforme ity mba ahafana mampiotana ary garantie de protection fiarovana n'le mpandrarahanao madinika
fa eto zany ny fiarovana rehetra de natao an'ny vazaha daholo izay raha tsoriny zany zavatra tiako teneny zany ovonoina ary ve zany le malagasy madinika manina raha ohatra ka moa ka zay mihitsy le tena intention zany raha tonga de fa lazaina mazava le izy fa ohatra mifamitapitaka ty raha ty fa ny vazaha foana ny mahazo rariny ary me mahazo vahana tsikelikely zany resako anareo zany mody mandeha tsirairay daholo aéroport hoe projet minier code minier avant projet na code minier politique nationale foncière vaovao anaovana réforme zany rehetrarehetra zany nge mody mandeha misaratsara ka fa mitambatambatra daholo zany fa ny tena tanjona de miala ianao malagasy any vahiny daholo ty hoe le kisarina ampimeny resahanay sy le namako hoe nefa raha tsika ty ange de hitaingina lakana eny ambony rano satria efa mikisaka moramora esorina moramora amin'ny taninao ianao de ny vahiny no anjakazaka ny vahiny zany zao efa omenao alalana ho tompo-tany eto Madagasikara amin'ny alalany le avant projet na code minier raha sanatria mivava miteny ka tanteraka io tena mampalahelo kifotsika de eo ihany koa no hoe teratany sinoa manampy amin'ny fanaraha-maso ny côte sy ny bois de rose kinamo zany le teratany sinoa ny tena manao an'le bois de rose ry piano ajainy de izy ndray ohatrany hoe zany hoe izy zany sady efa fantatrao zao fa iza no arovany ohatran'ny mba mametra-panontaniana amin'ny fotsy miangatra fotsiny le teratany sinoa miteny hoe anampy amin'ny fiarovana surveillance ny côte sy ny ady amin'ny trafic na bois de rose ary amin'ny la côte sika any enao ve teratany malagasy de ho alainy ho arovany ohatran'ny teratany sinoa sentiment d'appartenance tsotra fotsiny zany ka raha misy teratany sinoa tratrany amin'ny fanaovana bois de rose fe Real Sainte Marie de andeha dévoiler aminao malagasy ve zay ty sinoa pray tandrazany manay ty tratranay tany impossible zany zany ve de tsy mba tokony atonga sainatsika rehetra hoe mizatra tsy logika nge zany tena misy alerte maximum mihitsy nge tena grave ny le toetra rary pianao zaina tena grave tena zava-doza ary tena tsy azony saina eritreretra hoe inona daholo ny konokonona ny ambadika rehetra any amin'ity firenena ity fa tsisy azo atao moa zany fa de zao napitaiko aminareo daholo zany rehetrarehetra izany de samy tonga saina atsika rehetra de samy mivavaka angamba omen'Andriamanitra fanay masina hoe hitsilo atsika rehetra hoe inona le retsy no atao amin'ity firenentsika ity fa tena maty le firenena potika le firenena ary ny tena zava-doza raha pitso sy afaka pitso tsy ho tompony taninao intsony ianao malagasy ahoana ny tompony ndraiky ny mpitondra ny mandalo ry piano jainy fa ianao malagasy tompony tany ny taranakao ny zanakao reny zanakao vao naterakao zanakao vao mandady zanakao mbola 20 taona 20 reny ngeny andovan'le firenena raha pitso afaka inona zany mba lova ho avelanao andreo le taranakao reo raha pitso satria efa lasa ny vahiny daholo ny zavatra rehetrarehetra ka nataoko zany ampainonana lakilosy za tsy de mana tena firy hoe de ho taitra n'izany daholo fa raha mba misy roa telo efatra taitra n'izany ka mba mihetsika de manao tache d'huile le izy mampafantatra ny rehetrarehetra any amin'izay misy azy any mba tonga saina daholo tsika malagasy de vita ny adidy amin'izay fotoana izay fa tsy mahazo anginana ny tranganjavatra tahaka an'izao misy eto amin'ny firenena izao araka ny teneniko anareo teo alerte maximum ty fa de samy tonga saina daholo tsika rehetra ao anatin'izany tranganjavatra izany